Ho an'ny Androlès indray dia misehatra amin'ny famokarana volobe ihany koa izy ao ranomafana. Velaran-tany mirefy 10 hektara no notrandrahany rehefa nahazo fiofanana tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny taona 2014. Efa mpandrafitra ny tovolahy ary natsapa ny lanjan'ny volobe izay mbola tsy dia be mpampiasa kanefa dia azo trandrahana tsara. Ao anatin'izay fikarakarana ny hazo sy ny rafitra izay. Na dia mbola tsy mety ny vokatra aza izy dia tsapany sahady fa hanana ho avy mamiratra amin'ny fambolena volobe izay loharanom-bola no afaka mikajy ny tontolo iainana. Nahazo fiofanana tamin'ny Prospéré tamin'ny resaka fikarakarana ny volobe, fanaovana fanaka, fanaovana charbon sy ny tariny. Resaka zany le tombontsoa azo tamin'ny volobe. Ny antony nandrisika anahy tamin'ny resaka plantation volobe zany a, zaho fampandrafitra mpikirakira hazo. Dia ny volobe ny hitako hoe mbola vitsy ny mpikarakara an'izany ety toerana, izay no nampiritsika satria hamatra be ny hazo ety aminay no ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fisian'ny parc national. Mizara ny fahaizany sy ny traikefany maimaimpoana amin'ireo izay liana manodidina ihany koa izy amin'ny alalan'ny sahasekoly misy ao aminy. Mampiatra ny famokarana maharitra na agroekôlôjia Androlès amin'ny alalan'ny fampifadiam-boly eo amin'ny volobe sy ny akondro.